Tamin'ny taona lasintsika dia niarana-kalaza ny andro raisam-pirenena momba ny toetrandro. Tamin'izay tsika dia nametraka ny fanamby hoe andeha hiaraka hanarina ny lesoka ho amin'ny fampandrenesana meloa na le hoe combler les lacunes pour les alertes précoces. Anisan'ny tsapa zany fa misy lesoka eo amin'ny fitaovam-pandrefesana izay hita fa lafo ny fividianana azy any ivelany. Any ka tsy ho vitantsika ny ameno any Madagasikara n'izay fitaovam-pandrefesana izay nefa io no fampandrenesana meloa indrindra ahafahan'ny mponina miaro ny tenany sy ny fananany. Izay anton'izay zany aloha ny anankiray voalohany indrindra nahatonga ny fametrahana ny fiaraha-miasa satria isika dia manana mpahay na expert na karoka eto Madagasikara amin'ny fisian'ny université n'Antananarivo izay ao anatin'izay moa zany ny école supérieure polytechnique. Ireo mpianatra zany voka-pikarohan'ny mpianatra no nentintsika nanamboarana an'izao fitaovana izao mba hoentina mameno an'izay fandrefesana ny singa mandrafitra ny toetrandro izay manerana ny nosy zany mieritreretina hanapariahana azy io rehefa tena vita somatsara ny fanamboarana azy satria tsika zany zao dia mbola ao anatin'ilay atao hoe andrana amin'izao fotoana izao. Manaraka an'izay koa dia tsapa fa somary sarotra ihany ny manao ny fikojakojana ireo fitaovana izay vidiana ny ivelany satria rehefa simba izy ireny dia tsy maintsy atsona indray le olona ny ivelany anamboatra azy amin'ny akapobeany. Dia noho izay ihany koa no namporisika antsika hoe andeha ampiasaina ny fahaiza-manao mba ahafahana manamboatra izany eto an-toerana mba hanamora ny fikojakojana raha sendra misy ny fahasimbana dia mora zany ny manolo ireo singa mandrafitra an'ilay fitaovam-pandrefesana na ilay station météorologique automatique. Ny lafin'ny fahatelo farany dia ny hoe tsy ho vitantsika mihitsy ny andeha anakaiky ny vahoaka raha tsy ohatra ka fitaovana mahaleo tena no apetraka. Manana zany fobe famantarana ny toetrandro fa mbola ireo fitaovana vakina mila olona ny mamaky azy no akabetsahany amin'izao. Dia noho izay indray dia nataontsika mahaleo tena ilay fitaovana izay misy. Izay toerana hipetrahany aloha no ahafantarana ny singa ny toetrandro eo amin'izay toerana hipetrahany. Zany hoe zany raha manana betsaka tsika dia mahalala toerana betsaka, zany hoe tsy maintsy ho aparitaka isy eraka Madagasikara zany arak'izay fahafahana mamokatra azy zany no ataontsika. Fa anao zany tsika le atsona hoe réseau national, misy toerana zany spesifika ametrahantsika anazy mba ahafahana mifameno amin'ireo fitaovam-pandrefesana hafa izy toy ny hoe satelita sy ny zavatra maro samihafa ho avy koa moa ny radara dia ampifamenona zany izay. Fa raha ny tena izy zany dia tokony isy isaky ny metatra toradroa ny fitaovana. Andrana aloha izy ity, nanaovana an'izy ity andrana dia satria itsika efa nanana fitaovana maromaro automatique taloha, station automatique tika taloha, fa ny ankamaroan'izy ireny no ilay olana izay natsidiko tery am-boalohany dia efa maty daholo ny ankamaroany noho izay fahasarotany fikojakojana izay. Izy ny ataontsika zao zany dia miezaka aloha manambatra anazy ireny, mamerina azy ireny zany satria fa haitsika sy hain'ireto tanorantsika ireto ilay mikirakira azy sy mamerina indray mampandeha azy ireny. Dia zay zany zao aloha no ataontsika. Ny andrana ataontsika nefa dia ny azahoan'ny rehetra mahafantatra hoe ahoana tokoa moa ny fomba fampiasana anazy. Dia eo amin'ilay fikirakirana zany ny fampisehoana an'ireo antotanisa izay voarefy aloha satria azadino fa zay foana moa matetika no adinontsika fa ny zavatra voarefy ihany no azo tantanina. Hoe azontsika tantanina tsara zany ny fiovana sy ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny fisiany izao fitaovana izao. Ity ataontsika ity zany dia ezahana izay eo amin'ny faritra na manodididina n'ity fitaovana ity dia afaka mijery an'izay amin'ny alalan'ny findayany na amin'ny alalan'izay ordinateur misy eo aminy eo. Zany hoe rehefa latsaka ohatra ny orana
dia mba mahafantatra le olona hoe firy litatra isaky metatra tora-droa izay orana latsak'izay. Raha miteny zany ny aty amin'ny foibe famantarana ny toetrandro amin'ny vinavina izay ataony, aza adino ihany koa fa manampy antsika io fitaovana io anaovana izay vinavina izay, ary tsy fisian'io fitaovana io no mahatonga matetika ny vinavina somary sahirakirana ihany na izahay mandefa n'ilay antotam-baovao azy. Dia ao anatin'izay zany noho ny fahalalany an'izay ka raha mbola ho avy ny orana rehefa avy eo dia mba fantany tokony hala amin'izay toerana mety mampidi-doza izy afantany ny avy ny rano mety ho tonga eo aminy. Zay zany dia manampy an'le olona sahady izy ihany no miaro ny tenany sy ny fananany ka miala amin'izay toerana mety mampidi-doza no vokatry ny fisian'io fitaovana io. Zay koa dia manampy an'ireo mpanapa-kevitra eny fotony nareo mpitantana eny fotony anaitra mpiarabelona aminy mba hiala amin'ny toerana mampidi-doza no mandrefy ny resaka rivotra. Mandrefy zany izy ny hafainganam-pandehany sy ny fiaviana avaizan'ny rivotra no mitsoka. Zay ato anatin'ity fitaovana ato ity dia ato indray ny ahitantsika ny mandrefy ny amandona, mandrefy ny hafanana ny température. Ato ihany koa no misy mandrefy ny tsindrin'ny atmosfera na ny pression atmosférika ato anatiny. Na tombony amin'izy ity koa dia izao afaka ampifanarahana amin'ny filan'ny mpanjifa na ny filan'ny mpampiasa ny fitaovana. Raha ohatra izy izao ka mpamboly dia ireto rivotra ireto eo amin'ny 2 metatra eo ihany ny aviny ohatr'izao. Ity zany zao dia natokana ho an'ny fambolena. Fa raha ohatra izy ka ho an'ny fiaramanidina dia tsy maintsy akarotika izy amin'ny zavatra lavabe ry any amin'ny 10 metatra. Maleo tena izy, zany hoe tsy mila olona manodidina azy. Maleo tena ihany koa izy inona ny tombon'izay afaka apetrakitsika izy zany any amin'ny toerana na tsisy olona ary dia mety. Fa nefa eto ny any an-tanako ny rehetra satria fananana iombonany tony, satria izay koa ny anisan'ny olana anankiray tamin'ny nahasimba ny izay nananantsika teo aloha. Tsy hoe ny météo tsy dia nahavita loatra fa le fitiavana le tsy fananantsika an'izay le hoe fananana iombonana izay ka somban'ny olona zany. Ohatra fotsiny raha tsy resaka hoe panneau solaire, io mampaleo tena azy. Atserianatsy ny le tena zavatra ilaitsika indrindra dia ny fandrefesana ny orana. Fa eto zany tsy manao an'izay intsony fa vao milatsa koa le orana dia efa voarefy dia misoratra avy hatrany ato anatin'ny ity solosaina ity ka eo fotsiny no mamaky sisa. Vokatra izao moa zany no hitantsika eto dia no ny fiara-miasa akaiky amin'ny centre famantarana toetrandro ny DGM sy ny mention météorologie eo amin'ny sekoly ambony polytechnique Antananarivo na ny USPA zany amin'ny centre météorologie. Ny tentsika hoe tsisy ingénieur, misy ingénieur za ny tsara marihana eto fa ny zavatra zao dia miainga avy amin'ny amboly latabatra. Tsika mantsy miresaka dia hoe ny université théorique fotsiny fa zao zavatra dia vokatry ny latabatra zao ny aingana ary ny tamperahana ventiny. Raha tsy teny amin'ny tena tao le station anankiray teto zao tsika hoe maninona moa misy an'io manitsika manamboatra an'ity raha tsy teny fotsiny ohatra ny hoe ny vidiny ohatra fa mora lavitra noho ny vidin'izay ahafahantsika azy no mety vidin'ity fitaovana eto ity. Raha miresaka ny teknôlôjia efa ny teny tale général ty moa fa tsika tsy afaka hidiny ambany dia ambany fa manantona tsika zany amin'ny antsoina hoe fenitra, misy fenitra. Raha ny asan'ny mention météo moa zany ry amin'ny sekoly ambony polytechnique Antananarivo dia momba ny ataoko amin'ny teny frantsay hoe développement et recherche no tena ataonay. Zany hoe ny famokarana zany sy ny fikarohana no tena atao eny. Fa ny DGM kosa amin'ny alalan'ny télé général Randemar zany no manao ny étalonnage sy ny fanarahana ilay fenitra na hoe norme izay apetraky ny OMM